fifidianana saika ahitana tsy fahatomombanana avokoa ny fokotany rehetra. Zelana sigara fanapa-kevitra no ilaina. Tsinjorano Morombe tsy tomombana lisy mpifidianana. Falatafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-bavao any MBS amin'ny talata faharoa ny volana May ny taona 2024 ity. Atolotry indray ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasanao naraka ny fotoanany vavao hatramin'ny farany. Ny vavao makasika ny toe-karena avy hatrany ary no isantarantsika ny fampahalalam-bavao amin'ity ariva ity dia nisy ny fisionana teo amin'ny filohan'ny Repoblika sy ny mpandraharaha mivondrona ao anatin'ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar. Araka ny fampitam-baovao dia niaiky ny fitondram-panjakana famisedra olana arabolana firenena ankehitriny. Vokany tsy afaka hanao fanampiana arabolana koa andoha izay trosany ny fanjakana mandra-pahatonga ny volana Jona. Azahoana fanampiana $100 avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ando miaratina Mathieu Prince. Tsy sintsony ny fanampiana arabolana fandoavana ny trosany fanjakana mandra-pahatonga ny volana Jona ho avy izao. Tsy manambola ny fitondram-panjakana ary misedra olana goavana amin'ny resaka arabola. Miandry ny fanampiana arabola avy amin'ny banky iraisam-pirenena mitentina $100 amin'ny volana Jona io. Voakitikitika ao anatin'izany momba ny fandoavana karama farany ambany. Tsy manana ilay $2,000 ho fameny ilay $5,000 nampanantena ny fitondram-panjakana tamin'ny volana May 2020 intsony ny fanjakana. No io antony tsy fisimboly io dia miantona avokoa araka izany trosan'ny fanjakana toy ny famerenana ny TVA ho an'ireo orinasa fakaba ny an'ireo orinasa tokony sitraka ny tahiry ho fikojahana ny lalana na ny fer. Araka ny vaovao dia efa mandeha ny fanadihadiana sy fitsirena momba ny rara fer. Ankoatra izay dia manginy fotsiny fandravana lalàna momba ny orinasa izay miteraka tsy fahatomomban-toerana amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Mampanay araka izany ny hoavin'ny orinasa tsy miankina indrindra ireo afakaba satria antoka ho an'ny fampandrosoana ny toe-karena ny indostria ka ilana fiheverana. Ho any amin'ny faritra kosa isika atao anatin'ny toy ny vaovao manaraka ity makasika indrindra ny lisy mpifidianana nisan'ny santionany amin'ny tranga misy eo ny fokotany Tsinjoarivo komina ambanivohitry Morombe izao ny fisiana olona 900 safetra anatin'izay lisy mpifidianana izay. Maneho izany fa tandrametaka ny asan'ny seni sy ny mpikarakara fifidianana eny fotony raha ny fizotra ny asa eny anivon'ny fokotany no jerena. Tsy azo keny izany no izy manohitohina ny fangaraharahan'ny fifidianana izay zava-dehibe indrindra ivoan'ny firenena ao anatin'izao krizy iainana izao. Ando miaratina sy Mathieu Prince hatrany. Mampanay ny zava-misy any amin'ny faritra manoloana ireo tsy fahatomombanana momba ny fikarakarana ny lisy mpifidianana. Tsy vita nefa ambany ny tahan'ireo voasoratra anarana fa miseho lany ihany koa ny tsy fahatomombanana samihafa. Toy ny ao amin'ny fokotany Tsinjoarivo, komina ambanivohitry Morombe, ao amin'ny distrika any Morombe amin'izao fotoana izao. Maro ny anarana miverimberina, betsaka no tsy tafiditra. Efa mananika ny 100 izany ao amin'ity fokotany ity. Misy zavatra tsy milamina ao anatin'izany ka tokony hamailo sy hampitsangana ny rehetra anahitra izany. Hita moa zao ny liste elektoraly eto fa tena nihena latsaka ambany dia ambany zany ny nombron'olo nampidirina ato. Ary mbola miverina le doublon ty zany doublon avao ty anatin'ity ato. Liste anankiray ty zany doublon avao zany anatin'io ao. Ankoatran'izay moa ny liste additif amin'ny 600 mahery ihany koa ny liste additif mbola tsy tafiditra ao anatin'ny liste elektoraly io. Dia zany rehetra zany manambara fa misy tanjametaka ny asa ataony seni sy ny fikarakarana ny fifidianana. Dia mampafantatra zahay fa tsy ho azo ekeny intsony zavatra sahala amin'izao. Hatramin'ireo mpitarika eny fotony tratrany tsy mety ihany koa. Marina avokoa ny voasoratra anaty soratra sy ny karapanondro kanefa tsy mifanaraka amin'izay rehefa no amarinina tao amin'ny lisitra nomeny ny seni. Amin'izao fotoana zao ny zavatra nahagaga anakahy satria rehefa nandeha rehefa nitanana hoe tsy maintsy jerena amin'ny listy ny fokotany ny anaran'ny mpifidy rehetra dia cible voalohany ny anarako. Izaho zay miteny eto zao agnarako Monsieur Azady teraka tamin'ny 21 février 1964 dia navadikin-drozy 21 février 2020. Dikan'izay zany mbo 3 taona tenako zao miteny zao. De gaga hoe fa inona no nahatonga an'io nefa ananako le sosa bleu
taty an-tranoko reo nanao anio mahagaga ny mahatonga ny anarako complet fa ny daty niterako lasa 2020 botely taona zany rehefa nijerena koa le karapanondro dia 2 juillet 2020 nefa 2 juillet 1983 atuliara nanamboarako karapanondro dikan'izay zaho eto de manay tanteraky tsisy zavatra manjary io raha ataony siny io ao amin'ny lisy mpifidiana voaporofo am'izao fotoana zao fa kinangananga zany hoe asa tsy lavorary io nataony siny manao ny antsy ho zavatra ireo tompony andraikitry ny tiako madagasikara ety fotony manara-maso ny fizotry ny fikarakarana no sady manentana ny olona ihany koa hanao ny adidiny tsy vitan'olo tokana nefa zany fa mitaky asa avy amin'ny rehetra iantohana ny fangararahan'ny fifidianana mba ho marina sy ekeny rehetra lala tokana io ahafana miala anatin'ny krizy iaina ny firenena amin'izao fotoana izao efa polisy zanjato no hitany anarana sy ny karapanondrona ahitana fahadisoana ao anaty lisy mpifidianana teo amin'ny komina Fandraoka izay ao anatin'ny distrika Navarazandro. Misy aiza olona efa misoratra any amina komina hafa any amina fokotany hafa ny mbola voasoratra ao anaty lisitra ao amin'ity fokotany ity hatrany. Jarmano Menjanahary, Tahiry Aina. 900 no isan'ny mponina eto amin'ny fokotany Fandraoka. 900 amin'ireo mponina ireo no feno taona ary mpifidy voasoratra anarana. Lesoka hita nefa hoy ny lehibe pokotany ny fahadisoana anarana sy fiverimberenana anarana ary misy aza olona efa nisoratra any amin'ny fokotany hafa voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ao amin'ity fokotany ity. Mponina misy aminay zany dia manodididina amin'ny 900 zany misy amin'ny mponina fa ny mifidy izy za teo zay 900 zay zany zao no tena isan'ny mifidy dia ao anatin'le fanamboarana zay zany zao misy olo za ohatra hoe olona misoratra indroa hoe misoratra eto Vandakila dia misoratra izy any amin'ny ambadika any dia efa anatin'le fanamboarana anazy zany zao ny fokotany. Mety firy isan-jatony izy hoe tranga ohatran'izay hoe efa misoratra rehetra iny zany kely iny fa le fahadisoana no misy eo amin'ny atao hoe 700 zany mibetsaka diso fa iny kelikely zany le misoratra hoe tompona iny zany kely iny. Mahakasika ny fiainana andavanandro ny remponina kosa dia fambolena sy fivarotambokatra no fiveloman'izy ireo voatery mamarotra fa tiantoka ny vokatra toy ny petit pois sy ny anikotrana nefa ireo tantsaha. Tiamboly izy nefa le masomboly tiamboly izy nefa tsy mananjesika tsy manana an'ilay vola hoentina anao an'izy izy zany hanina nefa tsy maintsy tadiavina tena eo le olana kely eto amin'ny fokotany Fandrakotra ity zany eo amin'ny resaka le vola hoentiny iary mihitsy zany tsy manana izy dia izy kely ananany no sady hivitanany sakafo ny hivitanany masomboly kely no hivitanany zesika dia tsy dia mahavita betsaka izy nefa ny tany ambolena maro sady betsaka zany mamboly mba hivarotra mihitsy zany satria fivelomana le izy dia makany Ambatolampy kely reo mitondra entana ny maraina dia amidy eny Mahazo eny zany no toerana fivarotan'le tantsaha ity dia fanaizana zany raha tsy arakaraky le aina miasa sy ny tariny zany le vokatra alefa fa tena ambany dia ambany ny vidiny raha petit pois zany zao ohatra hoe 2 ny aina reraka tamin'izy nefa ny zavatra miditra amin'izy mety 200 dia tena be dia be mihitsy zany ny zavatra perta anatin'le izy. Nanamafy ny lehibe pokotany eto Fandraoka fa tena ilaina ny fahazahoan'ny olom-pirenena mifidy misy akony amin'ny fiainam-bahoaka ny fahaizana na tsy any mpitondra ka isany anaovan'izy ireo ezaka amin'ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana. Tsy sasatry ny miantso ny amin'ny tokony isiana fikonan-doha amin'ny pirenena irahan'ny rehetra manatao mametraka sy manatanteraka ny avy amin'ny fanoherana isiany fifidianana madio sy mangarara ary ekeny rehetra. Anisan'ny loha hevitra ny adina hevitra tao anatin'ny fandarana miara-manonjy izany tamin'ity androany ity. Mamitana amintsika ny fandarany Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Tsy afa-miala amin'ny tsy fahatomombanana maro hita mahakasika ny lisy mpifidianana izay mampitaraina ny maro ankehitriny ny seny onika fanehonkevitry ny olon-tsotra. Tsy toerana iray intsony no hitrangana tsy fetezana toy ny fisina doublon olona tsy voasoratra kanefa manana soritra sy ny maro hafa. Sarotra ny azona antoka ny fangararany fifidianana. 720 tapitrisa mivoaka malagasy mety 720 nareo raha be indrindra ny tena tompona andraikitra manao ny zavatra io ao de nareo 720 tapitrisa reo 720 reny raha tsy mantsara ny zavatra ataonareo tsy afaka ilefa dolo nareo mbola ifampitsara eto tsika de ahoa izy nareo tsy
tongatonga ho azy fa inina atao tsina am'izay ohatra maneran-tany io miteny aminao ao hoe maneran Madagasikara no tiako tenena rohatra miteny aminao misy fitenenana hoe fotaka mahavofe mahavoranjo zany hoe eto amy toerana misy tsika eto ara zao a eto Tananarivo tratra zay maika fa neny ambany vohitra lavitra any dikan'izany any zany de efa tsy haitsony zay zavatra any tisa satria ny miantsony amin'ny tokony isina fikonan-doy ary any rehetra manatanteraka ny avy amin'ny fanoerana isiny ny fividianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra izay zany nitakin'ny rehetra hoe andao iarana manomana ny fifidianana zany hoe fifankalozan-kevitra inona ny mety inona ny sy mety rehefa manahirana ny sasany moa le hoe confrontation na fikonan-doha de hoe andao ary raha manomana sy mikarakara ny fifidianana mba hisin'ny fifidianana mangarahara ekeny rehetra mila mandray andraikitra ny olom-pirenena rehetra manoloana ny zava-misy ato amin'ny firenena ankehitriny ny vavaon'ny raharam-pirenena izay hatrao dia ny antsasaky ny solombavambahoaka raha nisy no tonga ny atrika ny andro voalohany tamin'ny fivoriana ara-potoany antenimieram-pirenena mampametraka ahany momba ny toedraram-pirenena raha ny lahatenty nataonyity filohan'ny androm-panjakana ity nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity ho any antenimera rotonta Charmano Menjanary sy Tahiriny Aina. Mbola tsy fantatra mazava ny mety irosonana tsy amin'ny fifidianana eto Madagasikara amin'ity taona ity. Raha ny kabary nataon'ny filohan'ny androm-panjakana mpanao lalàna Ramatoa Christine Razanamasoa androany no dinihiny. Tsy izany dia tsy maintsy tokizana hatrany ny fanomanana samy hafa ny fifidianana toy ny mahakasika fanafarana misy fifidianana izany hoe tsy maintsy mivonona manan-kariva isika na dia tsy fantatritsika ny havokany. Ny lalam-pandrenana ihany no tokony arainy ho hatrany filohany antenimieram-pirenena manoloana ny fitakiana ataony antoko politika sy ny FFKM ny tokony irosona amin'ny fampiresahany samy malagasy. Filazana izay manamafy ny tsy fanekena ny soso-kevitra mba isorohana ny korontana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Ao mpisehatra politika mandroso-hevitra ny isiny ifampidirana sy fampiresahana amin'ny lafiny samihafa ny aloha ny irosona amin'ny fifidianana. Ny fiarahamonimpirenena sy ny FFKM ihany koa dia nandroso ny heviny ka mahafilohana androm-panjakananay dia izay voalazany lalam-panorenana ihany no tokony ana. Etsy ankilany dia mitaky fanazavana mahakasika ny olany fidangan'ny faktura kanefa tapakalava ny jiro. Ramatoa Christine Razanamasoa. Ny jirama azavao ity fidanga ny faktura ity nefa ny perestage dia mbola miverina mahazo vatana. Ankoatran'ny jirama dia miaky ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Lasibatra ny fidorohana zava-mahadomelona ny tanora malagasy amin'izao fotoana. Tokony isy ny lalàna manokana momba io hoy ity filohany efa efana mpanao lalàna ity. Rehefa mitobaka rikitsy izao ny zava-mahadomelona mahery vaika toy ny hoe roro zany fa tena zava-doza manomehitra ity roro ity raha tokony asina lalàna manokana ho famaizana an'izany fitsindroana roro zany. Teboka farany ny momba ny kolikoly mila mandray andraikitra ny mpanatanteraka manoloana ny fanjakany ny kolikoly hoy ny fanazavana. Miaronareo zany indrindra kompraimisy ndrindrindra amotra an'io kolikoly io. Tokony andraikitra misy tokady mba hanazavatra ny zavatra misy ary andray fipetraka mahana an'izany ampahafantarana ilay vovoaka ny tena lesika tena manahirana anareo. Tsara trany nefa ny mampatsiahy fa ny filohan'ny antenimieram-pirenena ankehitriny no namparesaka ilay voambolana hoe izay tsy nanota taminareo no oka hitorabato azy nandritra ny raharaha azo sarobidy na voatonotona ny solombavambahoaka IRD raharaha mamofofofona kolikoly sy fanamparam-pahefana ary tsy mbola hita sotra ny valy ny fanadiadiana mazava atreto. Ankoatra izay
dia tsy vitsy iresolom-bavambahoaka mpanoana fitondrana no miopefy manangana ady etsero asa miandry ity filohan'ny anteny-meram-pirenena ity koa izany somary vitsy aloha hatrety ny solom-bavambahoaka tonga niatrika ny fanokafany ny fotoam-pivoriana androany tsy misy idirany olana rovana ny antsona azy hoy ny mpisolovavany amadamady nandritra ny fampetsoana azy tao amin'ny Bianco Mahajanga io marain'io mifamatotra amin'ny zava-misy mitranga fony izy mbola ministra ny jono sy ny arenan-kibony-tany ny fanadihadiana nataon'ny Bianco izay raharay fanoerana olom-boafidy roa ao Soalala rehefa nasaina nampiasa vola tany ka noheverina fa nahazo tombontsoa amin'izany ny tenany manoloana ity tranga ity dia nidina an-dalambe ny mpona tao Mahajanga naneho ny firaisan-kinany sy ny fanoerana ny fanenjehana olona tsy araka ny tokony ho izy Ando Miaratina Mathieu Prince tamin'ny valora sasany maraina araka ny taratasy fampiatsoana azy no nigadona tao amin'ny Villa Baobab Bianco Mahajanga ny filohan'ny Confédération africaine taranjabolina kitra teo aloha sady ministra teo aloha Amadamad fanararo tampahifana no ny andraikitra nosanina no vesatra anadiadiana azy raha nita tao anatin'ilay taratasy fiantsona tsy misy dirany ny raharaha ny antsona ny Amadamad ho ny mpisolo vavasy taoriny oraroa nanaovana fanadiadiana ity ministra teo aloha ity fa zavatra hitany fotsiny hoe ao amin'ny fiantsona hoe personne soupçonnée olona zarova efa nihitany fanadiadiana teo dia hoe tsisy idirany olona zarova misy tao amin'ny resaka hoe fananantany ana Soalala zay zany no fa tsy afaka miteny maro le enquête tao zay fa mbola mandeha no fanadiadiana fa hoe misy dénonciation anonyme no hoe miteny hoe ny maire no manao fanakasika fahefana any any terana hoe ny président Amada no nahazo tombontsoa tamin'izay nefa ny tsisy taratasy ady tsisy proof velively tenenina hoe izy nahazo tany any any toerana nandiso ny fiampangana azy Amadamad ary nilaza fa tsy mpanao kolokolo ny tenany olana ara-tany any Soalala izay saika hananganana hotely lehibe no ny antsona azy saingy tsy nalainy ho azy io tany io araka ny fanazavana nentiny ny angaviany député ny Soalala za anao hotely a Soalala satria tsisy hotely lehibe ao maro pitsy rehefa nahita tany io mibaiko iny maire hoe mba facilité o ahafahany mandehany amin'ny domaine nisy olony Soalala raiky navy aminakay nivola hoe ameo vola za président fagnanakay raha nareo mahita hoe tazomo le avao terrainao ny annuleko iny tsy tapidina ny anatin'izany iny corruption anatin'izany zaza no sakana tsy ranona corruption zany meko vola kely to zalahy iny nazoko terrain za mahasamy laza aminareo za zanaka Mahajanga ata terrain gratuit raiky tsy nahazo laiko eto nividiko jiaby terrain ampiasay olona maro no ndrohatra sy niatra nateny akaiky ny Bianco Mahajanga nandritra ny famotorana ny Amadamad androany miaraka amin'ny Sorabaventy nambaran'ireo zanaky ny faritriny fa olobe telo avy ao amin'izy ireo no efa nanaovana fanadiadiana tahaka izao teo Ilinoble ny professeur Zafer ary Amadamad mitaky ny tokony tsy hitsabany fitsarana amin'ny raharaha politika tsy hanaovana zanaky kiala fa ny faritra misy azy ireo ny tenany fanalambaraka fa nivaivana ary fanaovana tsinotsinona tsodro zao ny fanenjehana toy izao ny fanamafisana fantatra ny position misy an'le noble fantatra misy ny position misy ny président CAF zany hoe tsy miara-bia amin'ny fitondrana ohatran'izay koa professeur Zafer raha atao banky tokana zany tsy misy toerany PGV intsony zany anatin'ny faritany ny Mahajanga satria reo olobe reo zany mahafeno ny lafy vadiny faritany Mahajanga avy any amin'ny faritry Melaka hatramin'ny faritra Sofia zany hoe zany za eto zany dia maneho ny tsy fahafalianay manoloana an'izao sindry azo lena zay atao amin'ny olobe ny Mahajanga izao zahay mangataka ny fahaleovantena ny fisarana manoloana an'izao fanavakavahana ny samy malagasy zao iray ihany ny malagasy ary tsy tokony hisy zanaky ny kalahafa asina tombosiala tokony mipetraka ambany ny lalàna ny rehetrarehetra zahay maneky ny rafim-panjakana fa kosa mangataka ny séparation de pouvoir mba tsy tsabahany resaka politika ny fitsarana tetsankilan'izay ade rakotra ampitandry filamenana tena ny faritra manodidina ny Brony Bianco Vaovao tapatapany kosa indray vehivavy teratany malagasy iray saika ho any Addis Abeba no nahatrarana bolongambolamena miisa 4 milanja rokolao faingo 7,7 grama rehefa niomana iondrana tamin'ny sidina ET 836 ny Ethiopian Airlines ny farany herinandro teo nokasainy entina ny Dubai ireo volamena ireo ka ny roa nafenina tao anaty finday ary ny roa ambiny nofonosiny adhésive mainty
nampia ihany mpiasa ny fadijerana natao amin'ny seranam-piaramanidiny fasainina Nosobe ny fiesika ity vehivavy ity antony nahatonga azy ireo namerina ny savany entany nogazana ny volamena ary ilay vehivavy kosa ny entana natao fanadiadiana tao amin'ny bureau ny fadijerana natao Nosobe ihany. Lafomavafa tanteraka olona tapitrisany isan-taona no maty ny fifohana sigara maneran-tany. Misy amin'izy ireo no mifoka sigara ankolaka noho ny fiparitahany isetro sigara izay miteraka aretina maro. Miamahazo vahana ihany koa amin'izao fotoana izao eto Madagasikara izany fifohana sigara izany indrindra eo amin'ny tanora. Fanadiadiany avitra sy olondray be sy mbola hava tsara. Zava-mahadomelina iray tsy voaresaka matetika ny sigara kanefa manandeha olona maro maneran-tany. Atsika eto Madagasikara, 100,000 zazalahy manodidina ny 13 taona hatramin'ny 15 taona no manjifa ny sigara. 30,000 kosa ho an'ireo efa lehibe ary 40,000 ho an'ny zazavavy. 704 ano any no mamony ainy ho antsika eto Madagasikara raha valy tapitrisy izany maneran-tany. Misy ihany koa nefa ireo efa tafiala toy ity lehilahy iray ity izay efa taona izao tsy nifohana sigara intsony. Tamin'izaho foka sigara 62 kg. Ny ala sigara tanatin'ilay volana 85 kg. Dia raha ohatra hoe hiala ianao aloha no mila manapa-kevitra voalohany fa le hoe fanafody nanaovako fotsiny zao ny atao dia nanapa-kevitra zara nga tsy fokany intsony. Dia teny ray volana nandany ray volana zany trano nandany herintaona aloha narary andoha mikohaka tsy mahita tory za amin'ny alina. Dia après an'izay za nandeha nanandrana mivoaka nanandrana ny vidy dia nifoka fa nikohaka dia nariko ny sigara. Akoatra ny vatan'olona iray mifoka sigara dia manimba ny hafa ihany koa ny setroka paritany. Ny mamiatana izay rehetra lalovany setroka io zany dia vo daholo. Ny aty vava, ny lalan'ny rivotry, ny avokavoka. Dia ny tsy ampozin'ny olona koa ny mamiatany tatavy. Ny akoatran'izany ny fahaseporana mora mikokohaka izay izy kokohaka dia ny akoatran'izany koa zany ny fofona mivoaka amin'ny vava. Ny manodidina koa dia lasa mifokakolaka, lasa mahavoa manodidina koa zany ilay izy. Olona mipetraka ihany koa ny filazana fa lovaina ny fifohana sigara. Ny fomba fanao sy ny fahazarana atao eo mason'ny ankizy nefa ny tena olana mahatonga izany. Tsy misy idirany vatana amin'ilay hoe rehefa mifoka izy dia lasa mandova an'izay ny zanaka. Tsy misy idiran'izay mihitsy izy na ny kely ary. Fa ilay fiarahamonina ao an-trano ilay mahita ilay mifoka foana indray vohiraka mividy sigara dia lasa ny ankizy hoe mora makatahaka. Izay ataon'ny dada ihany ny ataon'ny ankizy mifoka dada dia mifoka ny ankizy, misotro dada dia misotro koa ny ankizy, mifoka koa dia mifoka ny ankizy. Mila mandray anjara amin'ny fanentanana ny olona tsy hifoka sigara ny fikambanana maro samihafa ny hainao manjery, ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina ihany koa. Andraikitra fampizarana anaty fanabeazana ny ady toy itony. Mila mafisina ihany koa ny tsy fahafahan'ny zaza tsy ampy taona manjifa ireo karazana zava-mahadomelina mba tsy hagabo raraka ny fidoroana izany. Roapolo-isanjato monja no nahavita nandoa etra-trano sy etra-tany ho an'ny taona 2024 eo amin'ny komina Alasora. Manao fidinana ifotony eny anivon'ny fokontany izy ireo amin'izao fotoana izao anentanana ny olona ny eo anivon'ny komina mandritra ity roa volana voalohany ho an'ny etra ity. Manomboka ny 4 aprily lasa teo avitra sy olon-draibe sy mbola ava-tsara hatrany. Loharan'ny-mbola ho amin'ny fampandrosoana sy ny fanodina raharaha eo anivon'ny komina ny etra isan-karazany, isan'izany ny etran-tany sy ny etran-trano. Malaina ny olona amin'ny fandoavan-ketra eto amin'ny komina Alasora. Ny pourcentage zany zao no navoakana farany teo zany dia eo amin'ny 20% ny 2020 ny taona 2020 no voaray hatramin'izao tsika ny teny zao. Amin'izao aloha izay mbola tsy nisy dia tena resaka hoe sazy na hoe ihany fa mbola fampatsiahivana aloha no ataonay eo anivon'ny komina fanairana andro zareo zany hoe azadiny fa mbola misy anjara hetra anao tsy voalohany taona 2024 procédure mbola tsy mandefa juste zay fanairana porte à porte zay no tena ataonay hoe tongava mandro hetra. Antony nanaovana ny fidinana ifotony hampatsiahivana ny rehetra anefy izany tafiditra ao anatin'ny roa volan'ny etra ihany koa. Dia amin'ity mahafakely amin'ity fidinana voalohany ity miaraka amin'ny taratasy fampatsiahivana izahay izay tena zaraina eny anivon'ny tokantrano tsirairay zany ahafahany fampatsiahivana an'ilay taona 2020 izay mbola tsy naloa. Amin'ity koa zao ny tena ciblenay le trano somary lehibe zany
nefa mbola tsy nandoa satria hitanay sy tsapanay eo amin'ny sapandrarahany etra fa ny mpandoa ihany no mandoa fa ny tsy mandoa eny ihany. Fokony tany 20 mandrakitra ny commune Lasoro ao anatin'ny district Antananarivo Avaradrano ho fanamaivana ny rehetra amin'ny fandoavana ny etra dia nisy ireo solotenan'ny commune mizara isa-pokotany manentana sy mandray ny etra mandritra ity roa volana voalohany ity ary mbola hitohy amin'ny roa volana faharoa izany. Commune iray tsy miala lavitra ny renivohitra no misy ny commune Fieferana izay ao anatin'ny distrikana Avaradrano. Isan'ny commune anjakan'ny tsy fandriampahalemana tanteraka raha ny fanazavana ny hoentiny ben'ny tanàna androany. Isan'ny anton'izany moa ny tsy fampinimpitandro ny filaminana sy ny fahantram-bahoaka. Charmano Menjanahary, Tahiry Niaina. Mponina manodidina ny 2 sy iray alina no monina ao amin'ny commune Fieferana ao anatin'ny distrikana Avaradrano izay rafetina fokotany misa 10. 20 isanjaton'ny mponina dia miaina tanteraka amin'ny fambolena sy ny fiompiana saingy olana ny lalana ho an'ny famoaham-bokatra ankoatra ny masomboly. Miteraka olana amin'ny fampandehanan-draharaha ny tsy fahafahan'ny mponina mandohetra eny anivon'ny commune. Ny olana izay miantraika amin'ireo tantsara eo dia ny voalohany aloha dia resaka fiovaovan'ny toetrandro ray izay ny faharoa dia ny resaka masomboly sy ny zezika dia ny fahatelo ny famoahana ny vokatra. Zay zany aloha ny tena olana izay sedrain'ny tantsaha. Amin'ny mahatatsaha azy dia miaina ao anaty fahasahiranana ny olona dia izay ety anivon'ny commune Fieferana tompoko dia tsy afaka loatra nanirin'ny olona hoe tsy maintsy ao lavo ny entranareo fa mandrisika ihany kosa nefa izahay hoe mba tokony andohetritsika mba hisy tamberina ndraikitra hiverina any aminareo dia anaovanay asa madinidinika moa zany izay azonay avy amin'ny etra tompoko. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny commune Fieferana ho etrany fanazavana manjaka ny alatromby etsakilana nefa tsy ampy ny mpitandro filaminana miasa ao amin'ity commune ity. Izay ity tsy inona dia gendarme anaky Vitsiana izay miasa eto ny gendarme dia nefa ny commune Fieferana dia eo amin'ny 20 km² eo izay miala aty amin'ny fandrakotra aty no faran'ny sisiny indrindra dia any Rangaina any akaikina kady kely lafy any nenay no fanombohany dia tsy voasihan'ny ny gendarmerie zay fa tsy maintsy arahana miasa amin'ny police Pyrénées tompoko dia nefa tsy maintsy misy charge ao anatin'izay fandraisana anjara ho an'ireo mpitandro filaminan'ireo amin'ny fanatanterahana ny ndraiky ny ety fotony. Ny tena tranga tsy fandriampahalemana izay tena mitranga matetika ety aminay tompoko dia ny alatromby satria izay atao anatin'ny ohatran'ny hoe karazana centre ny Avaradrano izay dia ny mpangalatromby ny alatromby zany ny tena manjaka aty aminay dia ny fanafiana moa teo alolo kely teo nisy ny fanafiana ny tapedina fa izao aloha efa azo atao hoe milamina fa ny alatromby ny tena manjaka be ety aminay ity. Tsy lavitra ny renivohitra no misy ity commune ity saingy izany no zava-misy iainan'ireo mponina ao an-toerana amin'ny lafiny asa fivelomana sy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy ireo ihany fa hatramin'ny foto-drafitrasa aza mbola olana be ho an'ity commune ity. Ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dahalo 2 maty ny fokon'olona tao amin'ny fokotany Ambohitsapa ny commune Ambohiborina distrikany Faratsio. Fifanomezan-tanana teo amin'ny fokon'olona no nahazahoana ny vokatra. Manjaka ny tsy fandriampahalemana indrindra ny alatromby tany an-toerana ka nampitondra faisana ny mponina tao. Natsikaritra vahiny hafahafa ny vidy mofo 20 isa teo amin'ny mpivarotra iray ny mponina ka ny fanarahan'ny fokon'olona fa ho arahina. Ny vantana tany anaty vohitra tsy lavitra ity tovolahy ity ary jiolahy 2 hafa izay miambina omby miisa 7 no hitan'izy ireo. Raha no adidiny fokon'olona dia nanohitra ireo fokon'olona ireo ny jiolahy araka ny vaovao ka dia raikitra ny fifanjevoana. Maty ny 2, ny iray kosa tafatsoaka tao anatin'izany. Fantatra fa omby very tao amin'ny fokotany Dango, commune sy distrikany Faratsio ny 20 aprily 2024 ireo omby ireo. Ary omby mbola azomina ambalatsazy na mise en fourrière noho ny taratasy tsy ara-dalàna. Nisokatra ny fanadihadiana lalina mahakasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Vaovaony sosialy tsy fahita tao anatin'ny 10 taona ny fahorim-bahoaka ny ainana tamin'ity fitondrana ity ho ny olom-pirenena afa ihany ny fotoam-pitondrany Ravalomanana. Tsy santenaina intsony ny mbola ho avy raha mbola ireo no mitondra ho hiatran'ny fanehoan-kevitra nangony avitra sy olondray be sy mbola afa-tsara. Resy lahatra ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahombiazan'ny fitondrana amin'izao no maro an'isany gasy. Foana ny atim-paosy, ny vilany sy ny lovia efa tsy ampiasaina intsony noho ny tsy fananana. Lavo ny malagasy amin'ny fitangany vidim-piainana. Tena manahirana be
lafo daholo ny zavatra miasa nefa tsy de misy ny vahaolana aloha zany zao raha hoanano anontany io de raha ny resaka tatsaha de ny fanampianany tatsaha satria zany tena mampikaikika ny olona zao ny resaka ny sakafo fa lasa zay ny tapataona voalohany de efa imbolana sisa akaikikaiky any zany de tsy hitako hoe ino moa zany tena vahaolana mety ahafahana manarina an'izay tsena tsy mandeha vola tsisy ny fiainana miasarotra tsy haiko aloha fitondrana mila miova tsy haiko ohatran'izay aloha no fahitako an'izy satria tsisy fivoarana mihitsy zany vao mihamanitra ny malagasy vao mimpitongana ny fiainana miasarotra ny vidim-bary mialako vola tsisy sahirana tamin'ny fitondran'ny rajoelona vao tena hita hoe totongana fiainan'ny malagasy ny sahirana sady be mahantsa be mipatoretsena be mpangataka tokony hiala mihitsy izy hiala amboninahitra satria tsy mety tsy vita ntsony mitondra amin'ity firenena ity maro ny tombontsoa azo tsapahitanina ho an'ny vahoaka malagasy teo anelanelan'ny 2 sy 4 arivo hatramin'ny 7 sy 4 arivo ny sy ny fanonganam-panjakana nanditika andavaka lalina ny firenena toy izao raha ho anazy zany zao ny tenenina aloha de tamin'ny andro fitondrandra valomana zao de nisy ny PSDR famatsiana tatsaha zany nanampy betsaka aloha raha tany resaka tatsaha tany resaka any de ndiany resaka fambolena vary sy ny sala amin'izay valomanana zao te mbola lamina tsara mihitsy koa fa ny fitondrana akoatran'izao aloha de fa zao zao iainantsika zao elaha mahitsy zao fantatra tamin'ny zazakely angambany raha nampitahina de tamin'ity ny tena ratsy indrindra tamin'ny filoha maro karaha valomanana zao ny hitako tena nety tsara amin'ny fiainana satria niakatra raha vidy fiainana ny vola mba nisy landrany fa tamin'ity vola tsisy landrany ny olona mahay mantra ny asa akatona daholo nefa tsy manome solution an'ilay vahoaka kory izy tsy isy aza tenenany amin'ity fitondrany ity firosona amin'ny fifidianana madio sy mangarahara andraisan'ny rehetra anjara no any vahaolana sisa mitaky fahasahiana sy finiavany tsirairay ny fizany ny fahatsapany rehetra fa adidy ary zo fototra ny mifidy no mety anovan'ny tantara mpianatra telonjato lasaka kely no nahazo efitrano fianarana miisa 4 ho an'ny sekoly ambaratonga fototra amin'ny fokontany fandraoka ao anatin'ny komina fitseverana fiaraha-miasa tamin'ny tsy miankina nazahoana izany izay 4 taona aty aoriana ny orenan'ny sekoly Jamano Menjanary tahiry aina trano bozokely bozaka fokontany fandraoka 20 kilometatra mialan'ny renivohitra no misy azy ary ao anatin'ny distrikany Avaradrano 4 taona izay no misina sekoly mpanjakana atao amin'ity fokontany ity saingy zara raha efitrano no ianaran'ireo mpianatra manodidina ny 300 no mianatra eto amin'izao izay be azy nampampianatra misa 7 raha ny antotanisa voaray ny taona 4 sy 4 arivo no nanomboka livoatra ny fampianarana teto ka nazahoana ireo mpampianatra ireo aty amin'ny taona 13 sy 4 arivo vao mahazo trano fianarana mendrika ny mpianatra ao amin'ity fokontany ity satria teo aloha izahay dia niafy tamin'ny trano efa ratsy niafy tamin'ny trano ny ndramma zay anisany efa tena natahorana satria sady efa mivava ary raha avy ny orana dia alena ny ankizy ao anatiny ankehitriny zay dia nahazo an'io trano tsara tarehy io tao anatin'ny fotoana zay efa nampiasany an'io kely satria vita io dia efa na mialalana zareo azonareo ampiasaina aloha ny efitrano mandrapatonga amin'ny fandokanana dia anisy fiovana be tokoa ny teo amin'ny sehatra ny fampianarana satria ny ena ny tsy fahatongavan'ny ankizy ary navitrika ny ankizy ao ampianarana satria efitrano tsara no ianarany trano fianarana ahitana efitrano 4 miaraka amin'ny W sy kilalao ankoatra izay ny toeram-pivoana sy popon-drano izay fanomezana avy amin'ny MDF na ny Madagascar Development Fund sy ny solomba-vaombahoaka Jerry Andriambolainy tsy nisy mihitsy zany atao hoe foto-drafitrasa zay atao hoe tena hoe manaraka ny toetrandro zay nazo lazana anazy dia kanefa eto amin'ity fokontany ity raha nolazain'ny tale hatramin'izay sy hatramin'izao fanadinana farany teo dia 100 isan-jato foana zany ny atao hoe tapam-pahafahan'ny mpanala CP zany eto amin'ny toerana dia izay zany ohatrany hoe anisan'ny anankiray hoe na hoe tokony hampinatra zareo ary tokony mena foto-drafitrasa tsara satria mivalim-panadinana eto amin'ity toerana ity zany dia mipatetika 100 isan-jato foana isa-taona
nandritry ny 4 taona zany nisina école EPP teto a fa androany zany a vao mba nisy an'izany hoe lanonana fitokanana école zany. Zato isanjato no tany fahampanadinana ho an'ity sekoly ity hatramin'izay ho iatrany ny fanazavana ka isan'ny antony namporisika ireo mpiara-miombina antoka anao ity fototrafitra zay ity. Fitaomana fasika sy vatokely kosa no anjara andraikitry ny mponina nandritra ny asa fananganana. Anisan'ny mamotika ny hoavin'ny tanora malagasy amin'izao ny fironana amin'ny zava-mahadomelona. Maro ny fomba hitariana azy ireny tsy ho tafalasaka amin'ny fifoanana fitsindromana zava-mahadomelona izay. Anisan'izany ny fianarana mandihy, mitondra voka-tsoa amin'ny fahasalamana ihany koa ny fanaovana dihy, taranja anisan'ny mahasarika ny ankizy sy ny tanora amin'izao fotoana izao ny danse urbaine. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince. Miamaro ny tanora sy ny ankizy liana amin'ny fianarana mandihy amin'izao. Taranja anisan'ny mahasarika azy ireny ny danse urbaine, anisan'izany hip hop sy ny danse contemporaine. Fialamboly afaka ataon'ny ankizy rehetra rehefa tsy mianatra ny dihy ary maro ny voka-tsoa azo amin'ny fanaovana izany. Fiarahamonina iray ankoatra ny ao an-tokantrano sy ny any an-tsekoly ny any amin'ny fitoerana manokana ianarana mandihy. Manampibetsaka amin'ny fampivoarana ny ankizy sy ny tanora eo amin'ny fifandraisana amin'ny olona hafa koa ny fianarana mandihy. Ankoatr'izay dia anisany ampianarina ireo ankizy any amin'ireny ivotrerana ireny ny fananana fahatokisantena sy ny famoronana. Tamin'ny herintaona 1vs1 foana fa tamin'ity somary niazana asiana cohésion kokoa entre ny ankizy dia natambatra ry zareo mba irahina kokoa iformer groupe anankiray évaluena arak'izay hoe sady tsy vitany hoe évaluation individuelle izy fa misy évaluation par groupe. Ampianarina ny ankizy trandraka afantatra omenany fototra izy afahany mamelabelatra kokoa ny zavatra foronina zany hoe air zareo no mitondra le créativité zany. Tanjona zany ampiakarana an'le niveau tsirairay anodinana ny zareo zavatra nianarany tao anatin'le 3 mois. Mitondra voka-tsoa amin'ny fahasalamana ihany koa ny fanaovana dihy. Fomba iray sy nitonana sy tarihana ny tanora tsy ronany amin'ny zava-mahadomelona ny fanamboly toy izany. Eo aloha le fahasalamana satria anisan'ny cardio ngeza be zany mandihy zany miotsana daolina ataovana n'inona mila force na fizika rehetrarehetra zany. Eo koa anankiray le fitaizan'ny mpampianatra tsy dia zany no ianarana ankizy teo misy fotoana tena toro mihitsy ny ankizy ampianarana fahaiza-miaina zany fahaiza-miaina le izy amin'ny ankapobeny dia eo amin'le fatanjahan-tsaina zany amin'le hoe rehefa misy zavatra ohatrany ahoana dia ahoana ny saina hiatrika an'iny na ny fianarana zany efa zatra miady amin'ny zavatra rehetra ny ankizy dia manana izay toe-tsaina izay hoe jusqu'au bout aloha atao ty aloha na hoanina tsy hoanina tonga dia max aloha no meko eto. Ny 9 aprily lasa teo nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny dihy. Etsika maro nanamariana ity andro ity, anisan'izany fifanenana battle natao tsy mamasina nandritry ny 2 andro izay nokarakarain'ny ivotoerana iray mampianatra mandihy. Eo amin'ny vavany maresaka iraisam-pirenena kosa indray olona valoetsy no tombanana hiala ny tanàna ary findramonina vokatry ny ady ao Soudan raha ny ahian'ny firenena mikambana. Hatramin'izao mantsy tsy misy fitsarana ny ady ary miha-mahery vaika na dia teo aza ny fanambarana fanitarana ny fampitsarana ny ady eo amin'ny tafika sy ny miaramila. Olona 500 ny maty, 5,000 naratra hatramin'ny 15 volana aprily lasa teo. Ando Miaratiana sy Mathieu Prince. Mananika ny 5,000 sy 7 alina ireo olona efa nitsoaka ny ady nanomboka ny volana aprily ny findramona avy ao Soudan izay misy mponina 570 tapitrisa. Farafahakeliny 2 alina no mifindra nakany Tchad ary ny sasany azo any Egypte, Centrafrique, Soudan, Tapany Atsimo sy Ethiopia raha nitatitra nataony firenena mikambana. Mbola manamy mafy anefa izy ireo fa hitombatra amin'ny valoetsy ireo olona findramonina atao anatin'ny fotoana fohy raha tsy misy vahaolana aingana. Hatramin'izao tsy misy fitsarana ny ady ary miha-mahery vaika nateo aza ny fanambarana famotarana ny fampitsarana ny ady eo amin'ny tafika sy ny miaramila. Raha ny antotanisa efa nananika ny 500 ireo olona maty ary 5,000 ireo naratra hatramin'ny fiandohan'ny volana aprily teo. Miantso vonjy ireo mpalatsaka an-tsitrapo mandray an-tanany ireo olona mifindra-monina fa mila jerena akaiky ny mahakasika azy ireo ahafahana miaro azy indrindra ny ho fiatriana ny fahavaratra ho avy. Mila sakafo
fanafody fitaovana samihafa ny mponina iantoana ny fahasalamana sy ny fahavelomany ahina ho izy ireo ny momba ireo mpifindra-monina raha tsy misy fandraisana andraikitra tiany izao tapitra ny fampalalam-bavao tamin'ity alina ity mankasitraka na ohatrana naraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany aoriany vaovao taky ny mahazatra ho arahanao ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana global news aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe shotgun wedding ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rahampitsindray toboko